Andriamanitra fa manompo Andriamanitra mahefa ny zavatra ety eo amin'ny fiainanay areto zay androany maraina miakohoka sy miantso ny anaranao midera ny anaranao ary manome voninahitra ny anaranao. Oka Andriamanitra zao fanomboana zao dia hiafara amin'ny fahatsarana dia ny fahatsaranao. Oka zao fanomboana zao Andriamanitra ahitanay ilay zava-miafina ao aminao amin'ny alalan'ny teny feno fitahiana ny fanahinay tsiraray avy. Aoka ny tsiraray avy izay tonga eto Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta mba tsy hisy ody amin'ny fahaverezan-kevitra fa ody amin'ny fahavelomam-panantenana tsara satria ianao n'Andriamanitra fanantenana amin'ny voninahitra. Ankalazainay ny anaranao omenay voninahitra ry Andriamanitra avy indrindra ilay masina mandrakizay amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen na dia amen. Alleluia. Tain'i Jesosy daholo dia daontsika androany hisaotra an'Andriamanitra ny ambola fotoana omeny antsika tsirairay avy matoa ianao tonga eto dia noho ny amin'ny fahasoavany. Alleluia. Noho ny amin'ny famindrapony dia raha mety ianao dia andaontsika nandratra vavaka hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra izay mety hoe mitrango eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ny ambola fiarovany antsika tsirairay avy tonga eto amin'ny fanatrehana. Tsy ny olona rehetra ny afaka tonga eto fa ny safidindray antsika tsirairay avy androany handray anazy. Jesosy mankasitraka anao zay misaotra anao zay ny amin'ny fitiavanao ny amin'ny famindramponao aminay tsirairay avy izay avaozinao isamaraina ho anay. Voninahitra dia aterinay ho anao. Matoa Jesosy mbola tafajoro androany dia noho ny amin'ny fahasoavanao. Matoa Jesosy mbola tafatsangana indray androany dia tsy hisy avy amiko fa avy aminao Jesosy. Matoa Andriamanitra mbola omenao fofinaina androany dia entinay hiterana anao zay noho ny amin'ny fahasoavana tolotra ao anay. Alleluia. Mideranao zay androany mankalaza anao zay Jesosy androany ny fahasoavanao ny maty ho zao Jesosy voninahitra ho anao Jesosy ateriko anao ny fankasitrahana rehetra Jesosy. Ny fahasoavanao no maty ho zao Versica no fahasoavanao. Aleluia. Fahasoavanao Jesus na fahasoavana ni fahasoavana Andao mbola ambaratsika ny fahasoavanao
misy avy amikio Jesosy Tompo tena zany mihitsy Jesosy tsy misy avy aminay tsy misy hoe noho ny amin'ny fahalalanay na ny fahaizanay na ny fahatakaranay mbola mampijoro ny androany fa noho ny amin'ny fahasoavanao rery ihany tena hoe misaotra anao zay Jesosy dia indro indray zay indro ny tenanay androany iankoka eto anatrehanao tonga indray zay iankoka eto anatrehanao eto atongotrao Jesosy eto ny mahatsaranay eto ny fiadanana ho anay eo atongotrao ny fitsarana ho anay dia tiany aminay rehetra Jesosy anao tsinitsinona ny aminay zay androany anao tsinitsinona ny amin'ny tenanay zay androany iankoka eto anatrehanao Jesosy eo Halleluja Halleluja iankoka tanteraka ny amin'ny rehetra Jesosy tonga mitsakanao tompo mamifona ianao le antompoiko mandraka zay tsy misy azo oadina aminao Jesosy da ho averintsika amin'ny fotsika rehetra tonga mitsakanao tompo kany amikio rehetra iankoka fa ianao le mamy versika raha mbola mety anao tonga mitsakanao tompo kany amikio rehetra iankoka fa ianao no mamy ny foko ianao no mamy tompoko ho anao ny aminay rehetra Jesosy androany dia aoka tena hatsapany fanatrehanao zay androany satria eto ianao eto amin'ity toerany ianao Jesosy eto amin'ity toerany ianao Jesosy dia aoka tena sy amiandray ny anjaranay zay ao aminao Jesosy androany milanao zay Jesosy fenoy zay Jesosy androany Alléluia, 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 alléluia. Et toutes ces choses, et toutes
misy zavatra ohatrany hoe maniry anahy tiako zaraina anareo vetivety. Amin'ny anaran'i Jesosy nanomboka tamin'ny farany taona teo dia niatrika zavatra mafy be mihitsy izay. Dia tao anatin'izay fotoan'izay eny hatramin'ny androany mbola miatrika izay, fa tsapanay tao anatin'izay fotoan'izay hoe teo Jesosy ary mbola eo izy. Ilay izy tena hoe zavatra nanam-pianaran'Andriamanitra anay, anako indrindra mareny-mpianakaviana anahy, satria resaka fahasalaman'ny zanako ny zavatra natrehanay tao anatin'izay. Dia tao anatin'izay ho ana manokana tena tsapako be hoe tsy navita ny vavaka intsony aho. Sarotra be tamiko namoaka vavaka teo amin'ny vavako, malgré ny zavatra ohatrany hoe nitranga teo amin'ny fiainanay tamin'ilay zaza. Fa tamin'ny fotoana anankiray nikasihan Jesosy hoe endany ianao mitokana dia aza mivavaka fa mianko feo anatrehana. Dia niankoka teo aminy tsy nangataka fanasitranana taminy akory aho, tsy nangataka akory aho hoe sokafy sitrano ty zanako ty, tsy nangataka an'izay akory aho. Fa tao anatin'izay natsipany fanamasina anahy ty hira ty, efa ela be ty hira ty niainiko fa ohatrany hoe tao anatin'izay fotoana navesatra indrindra teo amin'ny fiainako izay hoe naseny ankoka fotsiny dia izao ilay tononkira hoe tazomy fenony fitiavanao fotsiny na tsy hamaly vavaka anay ary ianao dia andeha tsy ho reraka. Dia tena henoko amin'izay Andriamanitra nikasika ny foko hoe izay ilay izy, izay ilay fiadanana tao anato. Tena an Jesosy ny voninahitra fa izy mbola mampijoro an'andro any amin'ny zavatra mety hoe hatrehako, hatrehanay ao tokantrano ny amin'ny zanakay. Dia tena androany mampahery anao za tsy fantako tsy haiko izay zavatra hatrehanao androany mety mavesatra ihany koa, fa eny teo anatrehan'i Jesosy fotsiny ny fonao. Tsy ilay zavatra mavesatra no entinao eo fa ny fonao ho an'i Jesosy iankoka eo anatrehana. Dia fenony fitiavan'i Jesosy ny ao anatinao, fa hoeninao izany fiadanana, tena hoe tsy voavidy vola izany fiadanana izany, omen'Andriamanitra anao. Alleluia. Dia tiako raha mba hiaraka hiran'izany tsika androany ho ataontsika ho vavaka mihitsy hoe tazomy fenony fitiavanao. Alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Tazomy Jesosy dia tehirizo ny fandrosoako aminao, tehirizo ny fitiavana izay efa narotsaka ao anatinay tsirairay Fenony fitiavana
ao amin'ny fonao rehetra. Alleluia. Tazumia, hallelujah, tazumia, hallelujah, venu ni fitiavana, Alleluia. Atao mafimafy ny kaikao aho voninahitry ny Jesosy irery azy. Mazotoerina vetivety. Misy sitrapon'Andriamanitra zay ao amin'ny salamo zay namangin'Andriamanitra ny Davida hoe misaora an Jehova ry fanahiko ary aza misy adonona ny fitahiny rehetra. Amen. Dia tsika hiditra ao anatin'ny famerenana ny voninahitra ho an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra etsen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. Ary ao anatin'ny fijoana vavolombelona dia anetsika ny finoana-po Andriamanitra hoe ay ve vita n'Andriamanitra manao an'izany ao anatin'ny teny ary avoaka n'Andriamanitra ao anatin'ny teny ilay izy ao amin'ny fiainan'ny olona. Mino a fa anjaranao indray ao aorianan'izao fijoana vavolombelona izao no kasian'Andriamanitra mba hijoro vavolombelona ihany koa. Misy fijoana vavolombelona tsy hoe fampiratiana vavolombelona avy any Antsirabe izy ity fa
ataony fanararotana ny andro tsara ahafahana mamelona voninahitra ho an'Andriamanitra. Angatantsika tonton Rija avy any Antsirabe izy itsovavolombelona sy ilazalaza ny zavatra nikasihan'Andriamanitra azy tamin'ny alalan'ny teny. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Rahalahy Rija ny anarako, chauffeur ny azako. Miaina ny fiainana andavanandro dia misy ady ao an-trano, famaliana sy ny sisa, dia izy mivadika hoe ianao ty tsy mba miova mihitsy. Ohatran'ny mba nanaitra an'ilay tato izay. Ny nitoroteny amin'izah mpihaino radio 90.8 dia naheno toroteny tamin'izay hoe tokony miovitsika. Dia nanatitra flash tany amin'ny radio flash disque. Dia izay no enoko fa ny Antsirabe makaty Antananarivo mivezivezy eo ako fa tena niova aza reo. Be dia be ny zavatra niova tamiko. Le zanako rehefa tonga ny Antsirabe dia miteny amiko ary dada niova. Tsara ny tompo. Averina ho anazy ny voninahitra. Tena niasa tato anatiko ny tenin'Andriamanitra. Le izy tsy hoe niamaroan'le teny satria raha tadidin'ny pasteur angamba mety efa 5 mois zay angamba le clé anankiray ny tany amiko. Fa zay foana ny enoko eo fa maheno zavatra vaovao foana ao anatin'le izy. Dia voninahitra ao an'Andriamanitra. Teneny ny akaikina hoe manova olona ny tenin'Andriamanitra hoe. Amen. Dia ratsika ny vavolombelona manaraka tonton Rivo avy any Antsirabe ihany. Sy tetanana mabe ho an'i Jesosy. Zay mahatonga anay somary hovovy endrika io. Avy any Antsirabe daholo zay ireo. Alléluia. Tiaka mafy be tsika ho an'i Jesosy. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ny joroko vavolombelona. Fa izao nisy taona tena atao hoe tao anatin'ny famainana ara-panahy. Fa rehefa tena nisy ten'Andriamanitra zay le henoko izany ary ny raisiko le izy hoe Andriamanitra manamboatra fitoerana masina ao antsika. Ay le izy kay ny tena marina miainga ety an-tany mihitsy le izy ny tena marina. Satria rehefa nare tao anina amin'ny fivadikanana, tao anatin'ny fivadikanana moa izany, nisy fampianarana ny ataon'ny mpanompon'Andriamanitra mahakasika an'ilay fiangonana fito. Dia nandray an'iny izany hoe za zany manompo ihany ny tena marina ao anatin'ny asa, fanompoana. Manao ny tokony ataoko ihany arak'izay tariany fanahy masina. Fa rehefa nandray an'ilay teny dia miainako le izy dia nataoko le izy. Dia tena hitako hoe ao anatin'ilay position normale zao tena hoe ninona zavatra ataoko izany hitako hoe tena hoe raha tsy latsaka amin'ny tany ny voambarika maty izy dia mitoetra foana. Fa raha maty izy dia mamoa be. Zay zao tena ataoko hoe raha hoe resaka hoe fandehanana avy any tany Antsirabe anakaty raha moyen sy zavatra rehetra tena hitako hoe za zany tsy dia fantoko amresaka le tia-tantsony ny tena marina. Hoe ara-bola resaka materiel fa hoe tena hoe ndao tsika anao an'izao rehefa makasika an'Andriamanitra dia zao mba teny kely akaikinao miasa foana Jesosy. Tsy marendremana io. Misy ten'Andriamanitra zay amaranako ty fidro vavolombelona ty any amin'ny Jona toko 5 ny fahafitam-befolo hoe Andriamanitra miasa mandrak ankehitriny ary Jesosy koa dia miasa. Za ty mbola mijoro dia matoa tena hoe tonga aty dia hitako hoe misy tan'Andriamanitra mihazona. Dia nisy ny fiovana moa tao anatin'izay fandraisana izay fampianarana izay nisy ny famangin'Andriamanitra tao anatin'ny alalan'ny teny izay ny eto amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Tiaka mafy be tsika ho an'i Jesosy Kristy irery ihany. Alléluia. Team-paherenao tsy fandiniam-potoana ny eo amin'ny fanatren'Andriamanitra fa fanovozam-piovana. Manasanao hitsangana ao anatin'izay vavolombelona izay. Raha izay fotsiny ary nomeny Jesosy atsika tokony fanaitra amin'ny fiovana ao anatsika tsirairay avy. Fa mihoatra an'izay nefa no nampanantenan'i Jesosy indray androany vovanylanitra ny tananao dia teneny izy hoe tompo mba manana etaeta koa fa raha vitanao nanovany tonton Rija, vitanao manetsika ny zavatra tamin'ny tonton Rivo dia vitanao manetsika ny zavatra eo amin'ny fiainako ihany koa manova. Vovanylanitra dia tao vita eta izay vavaka izay. Ray masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy evan'i Nazareta, ndreto izay mitondra amin'ny fonay amin'ny etaeta lalina fa te hiova izay
ohatrany tsy avelana ho tonga etaeta fotsiny fa tonga dia ho fahataterahana mihitsy ny fiovanay androany maraina hiatrika anao eto zay ianao nenkoizana manova ny olona rehetra fanovany zany ny olona anankiray niaraka tamin'i Jesosy dia tsy azo antoka ny asarobidi ny fanoloran-tenany zany olona zany hoe hoany amin'i Jesosy mandrakizay nefa rany zay rehetra an' Jesosy dia tehiriziny Jesosy, mila miaino an' Jesosy, mila miombona amin'i Jesosy, mila tia an' Jesosy, mila ao amin'i Jesosy hatramin'ny farany. Zany mahatonga antsika mivavaka isan'andro tehirizy satria tsy androany ihany ny fanoloran-tena fa mandra-piaviny. Be dia be ny zavatra mifamaofao eto ambonin'ny tany ry havana, ary zavatra misarika ny sainao tsy fantoka ara-piombonana amin'Andriamanitra daholo renydrehetra rehetra reny. Fa ny antony mahatonga an'Andriamanitra miantso antsika isan'andro, manaitra antsika amin'ny alalan'ny teniny, ty resaka ty tsy resaka hoe eto an-tany ihany ny fiainana, fa manomboka eto an-tany ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Manomana antsika Jesosy, ary zany fanomanana zany miainga amin'ny tsirairay avy isam-batan'olona. Tadidio ireo olona fa ny fiafarana ny zavatra rehetra dia mby akaiky no nanomboan'Andriamanitra sy naharian'Andriamanitra azy. Ary ninona fahatsarana hitanao eto ambonin'ny tany, ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa ho ravo reny. Andao antsika eritreritra fotsiny ohatra hoe ny fandalovana siklôna anankiray, toerana tsara taresina finaritra efa namboarina tena hoe mety be, potika ao anatin'ny ray mpimaso. Dia eritrereto hoe nareo ve nieritreretra hoe nisy projet ny olona tao amin'ilay toerana, amin'ilay trano, amin'ilay tanàna nisy azy. Fa rehetra nisy zavatra nieritreretony hoe ty zavatra ty mba tehiriziko ataoko an'izao atao tranoko nohatra zao, fa rehefa tonga ny rano tsisy ninina azo navotana ankoatra ny aina. Mba azonareo fa misy ny atao hoe laharam-pahamehana mihoatra lavitra noho izay heverinao fa laharam-pahamehana. Nanetsika mieritreretra hoe laharam-pahamehana amintsika zao ny planina zao ny zavatra